Tsy ho ela toko 13. Dia hoy ny Tompo hoe: rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny olombelona rehetra aho, ka aminany ny zanaka lahinareo mba amin'ny zanaka vavinareo, hanonofy ilay antitrareo ary iseho ampahitana ny tanoranareo. Na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ampiseho zava-mahagaga eny amin'ny lanitra sy etỳ amin'ny tany aho, dia rà sy afo ary setroka mitambolina. Ho maizina ny masoandro ary ho mena toy ny rà ny volana mialohan'ny havian'ny andron'ny Tompo, izay andro lehibe sady mahatahotra. Ary na iza iantso ny anaran'ny Tompo dia voavonjy. Fa eo an-tendrombohitry Tsiona ary ao Jerosalema dia hisy sisa afaka araka ny voalazan'ny Tompo. Ary izay antsoin'ny Tompo dia ho isan'ny afa-mandositra.